Maniry ny anangana orinasa iray goavana any amin'ny tanàna ny Mahajanga ny mpandraharaha Keniana mazava ho azy fa dia miteraka famoronana asa ho an'ny vahoaka malagasy ny fisian'izany orinasa vaovao izany hoy ny ministra indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Orinasa vaovao no isokatra any amin'ny faritany Mahajanga iny amin'ny taona 2024. Orinasa misehatra manokana amin'ny famokarana lafarinina sy ny famokarana katsaka. Olona misy hatrany amin'ny 700 no azo asa mivantana ary olona hatrany amin'ny 1 alina no azo tombotsoa amin'ity fisokafan'ny orinasa vaovao ity. Androany no niaona tamin'ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ny délégation avy amin'ireo mpandraharaha vahiny avy aty Afrika, Kenya ireo. Ka vola mitentina hatrany amin'ny 70 ka hatrany amin'ny 70 tapitrisa $, no ampiasainy eto Madagasikara amin'izany. Mitanjona araka resantsika teo mba misy orinasa isakin'ireny faritra ireny mba ahitany vahoaka asa indrindrandrindra. Izay ny zava-dehibe. Tsisy afa-tsy izay ihany no azotsika manome asa ireo vahoaka ireo satria rehefa miasa ny vahoaka dia afaka mamelona ny vady aman-janany izy ary afaka ihany koa mandefa ny ankizy mianatra no sady afaka mitsabo telo. Ary izay no mahatonga anay ato amin'ny ministerin'ny indostria tena manao vaindohan-draharaha mihitsy ireny asa ireny ary isorana moa zareo tonga eto nametraka an'izay programa an'asa an'izay ary eritreretina hanomboka ny taona ho avy izay zavatra izay ka zao zany izy dia mametraka ny resaka fikarakarana ny antota taratasy isatsokajiny ary izay no mba tiako asongadina foana izay asa dino fa rehefa hoe ametraka zavatra tsika tokony mialoha dia efa karakaraina daholo inona ny zavatra ilaina ny information mikasika ny zavatra izay. Ary eo koa moa zany dia izy koa zany ny projet iray miaraka aminy ihany koa satria resaka hoe katsaka fatantsika ngamba ny filana ny fambolena katsaka amin'izao fotoana izao amin'ny marché international. Hita taratra araka izany ny fisokafan'ny Madagasikara ny amin'ny firenena ivelany ary taratra ihany koa ny firoboroboan'ny indostria eto Madagasikara izay fototra ny fampandrosoana ny arkarena sy alana amin'ny tsy fananana azy. Vao marina ihany koa fa mahatoky ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao ireo mpampiasa vola vahiny.